Mampanany ho avy ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao na dia manana diplôma azy izy ireo sakana ny tsy fananana asa sy ny tsy fahitana izany manginy fotsiny moa ny fomba namolavolana azy ireo tonga amin'izany toerana misy azy izany no izany indrindra no antony nahatonga ny fijoroan'ilay tetikasa Jema na ny Jeune Mouvement Analamanga. Tanora manodidina ny 4 taona no mivoaka mahavita fianarana eto Madagasikara. Mbola olona eto amintsika nefa ny fahitana sy fidirana eo amin'ny sehatry ny asa. Na dia eo koa aza nefa ny tsy fahitana asa dia mbola olana eo amin'ireo tanora sasany lafo ny fanabeazana. Ijerena izay fototry ny olan'ny tanora izay dia misy ny tetikasa Jema na Jeune Mouvement Analamanga. Ho an'ny commune Ivady dia androany no nanatanteraka ny fakakevitra an'ireo tanora ao amin'ity toerana ity ny fikambanana ONG Miary N. Le fivoriana natao dia ny olany mahakasika ny asa sy ny fanabeazana ny tena olan'ny tanora eto Madagasikara dia andray anjarany amin'izay zany ny tanora eto Analamanga ny Jema amin'ny alalan'ny ONG Miary N zany le izy eto Ivady dia izy io dia efa tsin'ny Union Européenne aloha zany mamatsy an'izy manao appui an'le Jema ao anatin'ny fanaovana ny tetikasa rehetrarehetra. Isany andray anjara tamin'ity politika ny tsy fananana asa ity ny tovovavy iray 13 taona antsoina hoe Tahiry ny amahana ny lafiny tsy fahitana asa no isany namporisika azy hanatrika ity fakan-kevitra ity. Ny antony andraisako anjara amin'ity mouvement d'Analamanga janvier intéressé kokoa zany satria jeune aloha voalohany indrindra dia eo le hoe tsy anasa dia le hoe resadresaka momba ny tanora ohatrany hoe misy problème zany dia hoe mba hoe sao dia hoe misy fahafahany zareo hoe mamaly olana indrindrandrindra moa hoe arak'asa. Ho an'ny commune Ivady dia ny famporisihana sy ny fanomezan-tanana ireo tanora ahafahany manomana ny hoaviny ratra izay ny tanjony. Ny commune amin'ny plasy amin'ny toerana maray aman-dreny ny mpitantan'ny commune dia tsy maintsy mitsinjo izay mety ahasoan'ireo le vahoaka ato anatiny zany. Anisan'izany voalohany indrindra ny tanora satria ny commune Ivady dia manana tanora be dia be ka mandrisika izahay ary manamora arak'izay azony atao ny fampandraisana andraikitra ireo tanora. Zava-dehibe loatra ao anay izay fandraisana andraikitra izay mba ahafahany mahatsapa tsara avy hatrany hoe manahoana ny andraikitra ho raisika eo anoloanan'ny fireneko eo anoloanan'ny commune misy mba tsy ampitavozavozany le commune zany dia mba samy mandray andraikitra mampiatra izay fianarana anarana izy dia tsotra kokoa amin'izay fotoana izay na mampita ny vaovao izay entina ampisondrotana sy ampahandrosona ty commune ty azy ho moramora kokoa rehefa misy an'ireo tanora mandray ny andraikiny ireo. Araka ny nambaran'ireo tanora tsara raha ny hevitra aviany fotony izany hoe miainga amin'izy ireo no ahafahana mitondra vahaolana mahakasika ireo olana sedrain'izy ireo. Tsy ny eto Ivady ihany fa ny commune Varo avy eto Analamanga dia manatanteraka ity atrikasa ity avokoa.